ambassadeur anao eo anivon'ny UNESCO a inona ny roy mampifandray izao hetsika zao sy UNESCO zao hetsika zao a na ohatran'ny miendrika varotra fampirantiana dia mitondra ny kolontsaina malagasy ary indrindra ny fahaiza-manao ka rehefa jerena zany zavatra rehetra teto a dia hita mihitsy fa misy ny atao hoe fahaizana compétence noho izany ary compétence eo anivona vakoka ny UNESCO moa dia mikarakara ny fikajiana ny vakoka eran-tany ka vakoka Madagasikara zany dia hitantaratra amin'izao hetsika ataon'ny club export France Madagascar zao sotra be